sorana ny tompo mbola tafaona indray tsika midiany ity. Dia manonona fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra ane. Aoka ny toeran'ny fanahin'ny tompo tsika tsiraray avy. Raha hianatra indray sy andinika zao tenin'ny tompo zao. Somary mafimafy indray ny fampianarana farany iny. Resaka tsika tamin'ny tany aloha tany, resaka tamin'ny Tiatira tsika nisy zavatra mafy nyresahana tamin'ny nisy ny fankasitrahana nataon'i Kristy tao, nisy ny fanakianana nataon'i Jesosy tao, mafy ny fanakianana. Rehefa misy zavatra tsy mety dia tenenin'ny tompo le izy. Ary everiko foana tsy izany miteny an'le izy fa ny tompo miteny an'le izy. Dia nisy ihany koa ny exhortation zany na ny torohevitra izay nataon'i Jesosy Kristy na ny fampahirezana nataon'i Kristy mba hialan'ilay fiangonana ny amin'izany. Ka ny zavatra hitantsika farany teo, efa tonga taty amin'ny Sardis indray zany tsika. Dia hitantsika koa tao amin'ny Sardis zany fa nisy zany izay karazana ohatrany hoe fangatsiahana zay zany raha zay no azo ilazana anazy hoe na dia ny nisy fifoazana zany teo amin'ity fiangonana ity dia nenangatsika zany zay fifoazana zay ka lasa maty ilay fifoazana. Dia io le fahafatesan'ilay fifoazana io nanomezan'i Jesosy tsiny hoe tsy tanteraka ny asanao teo anatrehako. Nefa nanomboka asa tsara zany izy teo anatrehan'Andriamanitra, niverina tamin'ilay fitiavana voalohany zany izy teo anatrehan'Andriamanitra. Dia ny maty zany zay dia nitenenin'i Jesosy mafy mihitsy izay zavatra tsy nety zay. Dia tao anatin'izay fitenenana zay nisy zavatra maro samihafa voalaza teto. Fanakianana ny fiangonana Sardis dia izay mifanandrify amin'izy io amin'ny fiangonana protestanta zany io, tantaran'ny fiangonana protestanta. Ka raha nisy zavatra tsy nety tamin'ny fiangonana Tiatira nitenenin'i Jesosy teo zany izao ny zavatra tsy mety. Araka ny tantara ny jerena. Nisy zavatra tsy nety koa zany Sardis dia notenenina ihany koa zay. Araka ny tantara zany no resana an'izay. Ka zay mahatonga amin'ny teny aoka tsika tsy ho tezitra ny amin'izany fa iny fianarana no ataontsika eto. Ary ny torohevitra izay omeny Jesosy na ny exhortation zany dia zao hoe mba hahatongavantsika amin'ilay fifoazana marina zany ka hiverenina tanteraka amin'Andriamanitra. Dia izay nanohizantsika indray ny lesona zany amin'ity anitika. Manasa antsika hiaraka hivavaka ary hivavaka tsika. Jehovah Tompo maro, mankalaza anao zahay. Mideranao ary manome voninahitra anao. Eny mananatra avy ny anaranao zay raha io. Hatramin'izao ka ho mandrakizay. Voninahitra ny eo an'ilay anaran'ny lanitra sy ny tany sy rehetra eo aminy. Ny fiadananao kosa raha io aoka ny eo aminay zanakao. Koa raha hianatra indray izay raha sy handinika ny teninao amin'ity an'ity dia eo am-pelantananao raha no metrahana izany amin'ny fahafenoana. Eny Jesosy io, aoka ny ilay zanak'ondry handrakotra ny fampianarana ny teninao sy ny fianarana ny teninao mba tsy hanana Satana fahefanana dia kely aza. Aoka ny rahanao Jesosy handrakotra ny tokantrano tsiraray avy sy ireo olona tsiraray avy amin'izany tokantrano izany. Ka hiaro azy ireo amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra ny hainao Kristy io sy hiaro ny tokantrano tsiraray avy amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra ny hainao. Aoka Andriamanitro ilay zanak'ondry no handrakotra ny fifandraisanay mba tsy hanana Satana fahefana izany na dia kely aza. Ary mangataka aminao zay iray meo anay iray ny fifantohana feno, meo anay ny zotom-po indrindra ary sakafo ny fonay sy ny sainay hamantaranay ny sitraponao. Eny mba ho tahaka ny olona Taoberi izay Andriamanitra izay mandinika ny teninao isan'andro na marina na tsy ny zavatra izay nampianarana azy ireo. Ka dia aoko sala amin'izany ihany koa izay handray ny soratra masina handinika manao hoe marina ve izany zavatra voalaza izany, na hijery ihany koa ny vonin-tantara hoe nisy ve izany zavatra izany. Dia aoka ray ny fanahinao hiasa amin'ny tsiraray avy hatanteraka ny sitraponao. Mpanohy tsy mahasoa ihany izay eto anatrehanao raha io ary tsy manana fahamarinana dia kely aza. Ka hifonanay aminao raha ny fahotanay sy ny tsy fantanteranay rehetra. Mamindrafo aminay raha io, mamela ny elokaina ianao. Dia mangataka aminao zay Kristy io, diovy amin'ny rahanao zay Jesosy. Ho afaka amin'ny fahotanay rehetra sy ny elokay rehetra. Sasao amin'ny rahanao zay Kristy io mba hadio. Ary eo karaha io, ny fanahinao ampahery anay, hanome anay zotom-po indrindra hahafahanay mazoto mianatra ny teninao isan'andro. Dia raina ny anaranao raha io, ankalazaina ny anaranao any. Meteza Tompo Ray Masina, efa neny vavaka nenao any an-danitra any.
fa lay satana devoly kosa dia tsy anakery tsy anapahefana amin'izao fampianarana izao fa zay zanatsipika le fan'ilay ratsy dia le vonina noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofona an'i Kristy alefa ny afo mandevina ny satana sy ny asany rehetra le anaran'i Jesosy. Ravy satana sy ny asany rehetra, levona satana sy ny asany rehetra ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofona an'i Kristy, tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana izao. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io, ankalazaina ny anaranao any, dia mitenena raha io amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa vonika eny izay vahoakanao ny anaran'i Jesosy. Amen. Ya, dia anohiarintsika zany ny lesona izay nataontsika io. Ny resantsika farany dia teo amin'ilay 14 zany raisika kely Apokalipsy 7 dia ny 14 dia ovakitsika kely izy io dia inona ny zavatra resahana io raisitsika zany le izy dia ozy izy manao hoe 14 kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiany ary ara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Ahoana ozy izy? Koa satria misy olona vitsy ozy izy aty aminao tsy nandoto ny fitafiany. Dia io le nresantsika farany le hoe miverina indray le resaka hoe sisa. Inona moa le sisa? Dia hoe ny sisa zany no iverina, ny sisa no hitolika amin'ilay fahamarin'Andriamanitra. Ka na dia teo aza no nalatsahany ty fietsehana ity zany na le hoe mouvement protestant zany, ka zareo moa zany katolika zany le ireo tamin'ny voalohany, fa rehefa nisy le fietsehana zay dia nivoaka tao amin'ny katolika zany izy, dia zay natonga azy hoe lasa hoe protestant zany izy. Ka na dia teo zay fifoazam-panahy zay, zay fietsehana zay zany nivoahany tao amin'ny eglizy katolika, dia ny zavatra nisy dia ity maty izay asa nataon'izay, dia ny anangatsika zany le fitiavana, ny anangatsika le fitiavana, le fahamarinan'Andriamanitra, ny anangatsika zay zavatra zay. Dia zany hoe tsy nitoetra tamin'ny finoana zay tena niraisiny tany am-boalohany tsony zany izy, fa maty izay efa nampota ho amin'izay. Na dia teo aza nefa izay dia nisy olona vitsy tao Sardisy, teo anivony ireo fiangonana protestanta ireo. Nisy olona vitsy teo izay naninona araka le nitenenina hoe nibebaka tamin'Andriamanitra ary nitana ilay finoana, nitana izay no niraisiny, le hoe izay no niraisiny. Io le niteneniny tary amin'ny 7 dia hoy izy eo amin'ny 7 dia tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba. Tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy nandrenesanao dia ka mitandrema ozy izy, dia mibeba ozy izy. Zany hoe tsarovy zany zay zavatra zay. Dia ireo zany na tsiaro an'izay zavatra noraisiny, na tsiaro izay zavatra norenesiny, dia nandeha tamin'ny fibebahana izy, amin'ny lalan'ny fibebahana hoe niverina tamin'Andriamanitra. Eo le tenenina hoe un reste reviendra, un reste se convertira. Ny sisa no miverina ary ny sisa no mitodika amin'Andriamanitra zany, mandray le fahamarinan'Andriamanitra ka miverina manompo an'Andriamanitra tena amin'ny fony rehetra, any mamerina amin'le fahamarinana fototra zany natao tsatoka. Hitantsika hoe miverina any amin'ny resaka hoe fiangonana apostolika zany. Dia araka le resaka teo, le resaka hoe fampahirezana izay nataon'i Kristy zany, dia toizantsika le vakiteny zany eo amin'ilay 14 dia hozy izy hoe kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiany ary ara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Inona indray ary zany no resahany amin'ity? Inona indray no resahany amin'ity? Dia fantatsika tsara maninona ny resahana le resaka hoe fitafiana fotsiny ray eto. Voalohany aloha zany izy dia ny zavatra teneniny hoe misy olona vitsy aty Sardisy ozy izy izay tsy nandoto ny fitafiany. Raha vao miresaka hoe fitafiana zany ianao, dia inona ny fitafiana tokony anaovanao maha-kristianina anao? Dia
eto nefa dia toy izany le vaky teny manao hoe ary hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Zany hoe ny olona miaraka amin'ny Kristy zany dia inona ny fitafiana raisiny, fitafiana fotsy zany. Ka nyteneniny reto olona teto Sardisy reto hoe nitazona le fitafiana fotsy zany izy, fa tsy nolotony zany ny fitafiana zay nananany iny zany. Ka raha vao miresaka atsika zany araka nefa nanarantsika tany amin'ny kody izy io hoe inona moa ny hevitry ny hoe fitafiana fotsy, dia ny hevitra izay dia hoe fahadiovana ny dikan'izay, fandresena ny dikan'izay, fahamarinana ny dikan'izay. Ka ireto zany izay tsy nandoto ny fitafiana, izay miara-mandeha amin'ny Kristy mitafy lamba fotsy, dia inona manana mitafy ny fahamarinana zany reo, mitafy ny fandresena zany reo, mitafy ny fahadiovana zany reo, zany hoe madio zany reo eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ireo le antsoina hoe sisa. Dia ny farany namarana antsika azy tamin'ny lesona farany dia hoe inona moa ny atao hoe sisa. Dia hitantsika eto amin'ny Apokalipsy, ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an' Jesosy no raisiny izay eliny, no raisiny izay zavatra izay, no tazominy izay, nitoetra tamin'le finoana izy ary nitandrina izy. Vitsy zany reo, ny Sardisy zany ny akabeazany dia nanahoana? Maty any ny Sardisy akabeazany. Fa ireo olona vitsy ireo sisa tavela teo zany, ireo olona vitsy ireo sisa tavela zany. Dia raha miresaka ihany koa tsika lamba fotsy, dia toy izany le vaky teny eo amin'le 5, satria mbola averiny ihany le izy, izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa fa hanaiky ny anarany eo anatrehany indraiky. Izay maharesy dia maninona? Hitafy lamba fotsy tahaka ireo ihany koa zany. Ny dikan'izany dia zao hoe ireo efa nomena lamba fotsy dia efa nandresy ireo. Ireo efa nitafy lamba fotsy dia efa nitana mafy ny finoana, ny fahamarinana ireo. Ireo izay nitafy lamba fotsy dia efa nitafy fahadiovana ireo. Ka ho an'izay mandresy ihany koa zany ka miala amin'izay toerana izay dia omena ny fitafiana fotsy io ihany koa izy. Ka raha vao miresaka ihany koa tsika lamba fotsy ao anatin'ny soratra masina dia maneho inona ihany koa izay? Maneho fifaliana ihany koa izay zavatra zay. Maneho fifaliana ihany koa zany izay zavatra zay. Inona ny asehon'le lamba fotsy? Jerentsika ty amin'ny Apokalipsy 7:20. Zany hoe raha vao misy zany hoe fitafiana fotsy omenanao, dia misy fifaliana koa zany eo anatin'izay zavatra zay. Misy réjouissance zany eo anatin'izay. Dia jereo ny 7 sy 9 ange, 7:20, 7 sy 9. Dia zao ny zavatra teneniny eo. Aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Ary nasaina nitafy rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy, fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataon'ny olona masina ozy izy. Aoka ozy izy tsika hifaly sy ravoravo ka hanome voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Zany hoe io fitafiana io zany hoentinao miona amin'ny Kristy io rehefa tonga any amin'ny lanitra izy. Fa tsy hoe iona amin'ny Kristy ianao fa tsy manana ny fitafiana lamba fotsy ianao iona amin'ny Kristy, dia ahoana? Tsy tafiditra amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry ianao fa izay manana ny fitafiana iny ihany no tonga amin'izany fampakaram-badiny zanak'ondry zany. Dia nasaina nitafy rongony fotsy madinika sady madio sy mangatsakatsaka izy, fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataon'ny olona masina. Zany le fitafiany reto sisa teto Sardisy reto, tsy ho an'izay mandresy izay nivoaka mpandresy teto Sardisy izany. Dia inona ihany koa ny zavatra resahany eo anatin'io teny io? Raisitsika kely indray raha le izy. Inona koa ny zavatra resahany eo zany? Verenantsika indray le Apokalipsy 7. Dia ahoana izy? Verenako vakiana le 5 teo. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo boky ny fiainana tokoa aho, fa hanaiky ny anarany eo anatrehany raiko sy eo anatrehany anjely. Inona indray ny resahany amin'ity? Lazainy fa hoe izay maharesy zany tsy vitany hoe hitafy lamba fotsy ihany izy, fa tsy
amoniny anarany eo amin'ny bokyny fiainana zany hoe misy zany bokyny fiainana ny an-danitra any anoratana ny anaran'inona ny anaran'ny olombonjena eo anatren'Andriamanitra. Ny olombonjena ihany no sorata amin'io bokyny fiainana io. Fa raha nanao ny ratsy zany ianao tsy voasoratra ao anatin'ny bokyny fiainana io ianao. Dia jereo tsara fa zao no tenenina ty amin'ny Apokalipsy 20 mikasika an'izay dia ny 5:20. Jerentsika kely ange. Apokalipsy 20 dia ny 5:20. Dia zao no voasoratra ao ny anaran'i Jesosy. Ary raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny bokyny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. Ary raha nisy tsy hita voasoratra izy tao anatin'ny bokyny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. Ka izy moa no natokana amin'izany fariafo zany. Fa ireo izay tsy mitana ny fahamarinan'Andriamanitra ange. Ireo izay manohitra ny fahamarinan'Andriamanitra ange. Ireo izay manao ratsy. Ireo izay mandika ny lalàn'Andriamanitra. Ireo izay manimbazimba an'Andriamanitra. Ireo izay manamafy ny fony sy manamafy ny atony. Ka izay manana ny fitafiana fotsy io ihany zany no maninona no voasoratra ao anatin'ny bokyny fiainana. Fa raha tsy manana an'io dia tsy voasoratra ao ny anaranao rehefa tsy manana asa marina ianao zany. Ny tafy an'io fitafiana dia tsy voasoratra ao amin'ny bokyny fiainana ny anaranao. Dia izay zany no zavatra hitantsika tao amin'iny Apokalipsia 3 iny ny 1 ka hatramin'ny 4 zany mikasika an'ilay fiangonana Sardis izany. Ary ny tenin'ny farany dia zao hoe izay manatsofina aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Izay manatsofina aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Dia izay zany ho antsika zany izay maheno zany teny zany dia ahoana aoka hiaino zany tsika. Dia miverina foana ilay izy hoe ho an'izay maheno maro no andre fa vitsy ihany no maheno an'izany ihany koa. Zay zany ilay izy. Le famonjena zany dia zao hoe ho an'ny olombitsy le famonjena fa tsy ho an'ny olona maro. Tsy zany no teny an'izany fa zao no tenin'ny Kristy. Entiny lalana sady tery izy ka vitsy no mahita azy. Malalaka sy mikodana kosa hozy izy. Ny varavarana makany amin'ny fahaverezana. Zany hoe ny varavarana makany amin'ny fiainana zany tery. Vitsy no mahita azy. Fa ny makany amin'ny fahaverezana dia mikodana maro no mahita azy. Ka le olombonjena zany dia tsy maintsy sisa io. Sisa io. Dia ny zavatra hitantsika zany raha miresaka ny amin'ny fiangonana 7. Dia inona ny zavatra resahantsika rehefa miresaka ny fiangonana 7 tsika? Miresaka zany tsika ny zavatra nisy teo amin'ilay fiangonana. Ny tantara zany ny tantaran'ilay fiangonana. Fa rehefa miresaka kosa tsika ny amin'ny tombo-kase zany, rehefa manao ilay fifandrefina zany tsika amin'ny tombo-kase, dia tonga dia ilay zavatra nitranga tao amin'ilay fiangonana no resahana. Hoe inona ny zavatra nitranga tao amin'ilay fiangonana. Dia hiresaka indray ary tsika zany amin'ilay fifandrefina zany any amin'ny tombo-kase 5 indray zany tsika no andeha zany. Andeha tsika ny amin'ny tombo-kase 5 andray zany tsika zany zao. Apokalipsia 4. Dia ny 1:7 azafady. Apokalipsia 4 ny 1:7 ka hatramin'ny 9:10. Eo ndray zany ny tombo-kase mifanandrify amin'ity fiangonana Sardis ity. Ary rehefa novahany ny tombo-kase 5 dia hitako teo ambanin'ny alitara nisy fanahany izay voavono no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay noazoniny. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe Tompo masina sy marina, mandra-pahoviana no tsy hitsarahanao sy hamalinao ny rahanay amin'ny monina amin'izay monina eny ambonin'ny tany. Ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra. Ary nasaina niala sasatra kely aloha izy mandra-patapitry ny mpanompo namany sy ny ralahany izay efa hovonoina tahaka azy koa. Eo zany ny zavatra hita. Dia inona ny zavatra tsikaritrisika eto rehefa mamaky an'ity tombo-kase 5 ity tsika? Tsy soavaly tsony io. Nakaiza ny soavaly. Tombo-kase voalohany tsika nahita nisy soavaly. Dia nisy inona? Nisy mpifehy koa izy. Zany hoe misy manapaka ilay soavaly. Faharoa koa ohatr'izay, fahatelo ohatr'izay, fahefatra ohatr'izay. Fa tonga eto amin'ny tombo-kase 5 tsisy soavaly sady tsy misy mpanapaka intsony. Dia inona koa ny zavatra hitantsika tsisy io?
rehefa tsisy soavaly de inona koa tsy misy koa ilay zava-mananaina efatra tsony satria ilay zava-mananaina efatra zany a no maninona no miantso izao no lazain'la zava-mananaina voalohany ozy izy zao no la lazain'ny zava-mananaina faharoa fahatelo de miteny le zava-mananaina manao hoe avia de rehefa miteny izy rehefa aveo de hoe arindro nisy soavaly ozy izy ka ilay soavaly zany le soavaly zany de zao hoe natsoina aninona aneo an'le zavatra mitranga hoe inona zavatra mitranga tamin'ny fifiangonana ity natsoina aneo le zavatra mitranga an'le fiangonana hoe zao ny zavatra mitranga ohatra zao ny tenitsika hoe nisy hoe ny fahafatesana ny taingina le soavaly ny fiainatsitana anaraka azy de mazavatra naneo le zavatra mitranga teo amin'le fiangonana mihitsy zany natsoina aneo le zavatra mitranga teo amin'ny fiangonana fa manomboka eo amin'ny tombo-kase fahadimy zany ny zavatra nisy de zao manomboka amin'ny tombo-kase fahadimy zany hoe le tombo-kase telo farany zany le tombo-kase telo farany zany satria misy tombo-kase fito le izy zany hoe ny tombo-kase efatra voalohany zany nisy soavaly fa ny tombo-kase telo atoriana zany de tsisy soavaly tsony ka manomboka eo amin'le tombo-kase fahadimy zany zavatra hitany jauna any an-danitra zany ny zavatra resahana fa tsy ny zavatra eto tany ny zavatra resahana amin'io raha zay ny azoko ilazana anazy zavatra hitany any an-danitra izy fa tsy zavatra hitany eto tany ny zavatra resahana io zany de eto zany izy tsy miresaka ntsony hoe le pouvoir conquérant na hoe le fahefana mitaingina ny soavaly zay anapaka le fiangonana zany tsy miresaka an'izay ntsony izy eto ary ny zavatra misy ihany koa de zao satria tsy afaka manapaka ntsony izy de reto fiangonana sardisy reto zay koa mahatonga azy le izy tsisy soavaly ntsony satria ny fiangonana protestanta de nivoaka tao amin'ny fiangonana katolika amin'ny maha-protestanta azy rehefa nivoaka tao izy nga izy any name anazy nahita le fahamarinana izy de lasa izy nale zany hoe tsisy mpame ntsony izy zany le fahamarinana efa nizarena de jereo fa partirany nanomboka tamin'ny fotoanany fiangonana protestanta de nanina oana misany ny rohatra angambany ny rohatra ny fikatsahana ny fahamarinana ka nisy fivavahana be de be nivoaka tateoriana de avy amin'izy nefa nivoahan'ireo fahamarinana be debe ro avy amin'le sisany resantsika teo nivoahan'ireo de zay no niteraka an'reto fiangonana kely majinijinika be debe am'izay tateorinany fiangonana tateorinany protestanta zany de be debe zay mahatonga le izy tsisy ny fetsony zany le tsy voafetsony le fahamarinana fa efa lasa miparitaka le izy inona indray ary ny zavatra hitantsika eto rehefa tsy hitantsika ntsony hoe tsisy soavaly ntsony tsisy mpanapaka ntsony de inona ny zavatra nisy de zao me de femme no hitantsika eto lehilahy sy vehivavy no hitantsika eto lehilahy sy vehivavy maninona indray no hitantsika eto lehilahy sy vehivavy zay novonoina no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an' Jesosy maty zany izy reto novonoina no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an' Jesosy ny anarantsika teo nefa inona ny atao hoe sisa ny atao hoe sisa de ireo zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an' Jesosy ireto zay hita eto anatin'ity faminaniana ity eo ambanin'ny hotely de inona reo le novonoina no ny tenin'Andriamanitra zany sy ny filazana an' Jesosy de tonga de reo no resahany eto amin'ity resahany eto amin'ity ino izy ity eto amin'ity tombo-kase fahadimy ity zany iza reo olona reo de reo nge le novonoiny tamin'ny fanenjehana zany ara-pivavahana reo le novonoina tany amin'ny androny Eli-paminany le mpaminany reo nenjehan'ny Jezebela novonoina na fenina na pahorina ao ny matin'ny anoanana reo le novonoina tamin'ny andron'ny empira romanina reo zay novonoina gladiateur tao anatin'le arena tao anatin'ny stade be reny anaika andaha ny fivavahanao sary tsy andaha ianao vonoko ny zanakao de reo mifanahan'ireo olona reo zany reo le teo ambanin'ny altaran'Andriamanitra teo satria hitako izy ny fanahan'izay iverentsika vakina le izy teo andinin'ny fahadimy ary rehefa novahany ny tombo-kase fahadimy de hitako teo ambanin'ny altara ny fanahan'izay voavono ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay noazoniny de io zany le manambara le zavatra nisy
tamin'le fanavaozana ara-pivavahana satria nanohitra ny zavatra tsy nety izy teo anivon'ny fiangonana katolika zany na hoe teo anivon'ny eglizy dia novonoina izy ireo, nenjehina izy ireo, nogadraina izy ireo, napahoriana izy ireo, ao no nitapahan-doha atao amin'le guillotine reny. Misy le fitaovana iny izy dia misy lame maranitra be iny zany dia sotomina mitady iny dia ohatran'ny hoe manangan-tsaina ianao dia miakatra le vy misy maranitra iny dia atsofoko ao anatin'le hazo ao ny lohanao. Avototra amin'izay zany ny tady iny dia menjera le vy maranitra be iny dia nipoahana iny tonga dia mikope ny lohanao, tapaka ny lohanao. Zay le guillotine zany namonoana tamin'izany fotoana zany. Eo le fatorana amin'ny hazo dia dorana velona le olona zany. Zany ny zavatra nisy tamin'izany fotoana zany. Iza nefa ireo olona maty ireo. Iza ireo olona ireo. Dia ireo le hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an Jesosy. Veritsika le 5 teo. Ary rehefa novany tomboka sy fahadimy dia hitako teo ambanin'ny altara ny fanahin'izay voavono no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay noazoniny. Amintsika amin'izao fotoana izao raha resahana mametraka fanontaniana amintsika zany dia izao manao hoe hosahantsika ve ao amin'ny fiangonana izay misy antsika eo raha fantatsika hoe misy zavatra tsy mety eo hitondra ny fahamarinana io tsika. Amerina hoe inona ny fahamarinana tany amin'ny fiangonana apôstôlika. Hosahantsika hoe mitondra amin'izany hoe mpiangonanao. Ary ho vitantsika ve raha roahanao amin'ny fiangonantsika ho zakatsika ve zany. Fa Jesosy nge nefa niteny ary efa niresahana teto izay hoe ho avy ny andro izy izay andro hoahana anareo hiala amin'ny sinagoga, hiala any am-piangonana. Ho avy zany andro zany. Ka no ninona nefa izay zavatra zay, izay fanenjehina zay. Satria ianao mitana le fahamarinan'Andriamanitra, satria ianao manana le akanjo fotsy. Tsy nandoto ny fitafianao ianao zany dia mavita manao an'izay zavatra zay zany ianao. Tsy amin'ny herinao fa le fanahy ao anatinao no manosika anao anao an'izay zavatra zay. Dia arak'ilay teniny hoe be dia be ny olona mahalala hoe marina ange ty fahamarinana ty. Fa mibitsibitsika ihany izy. Hoe tena marina ty fa tsy samy teny ampahabe maso izy. Matahotra andreo dia voaroaka hiala amin'ny sinagoga. Matahotra sao dia ho very seza. Matahotra sao dia hisaraka amin'ny fianakaviana. Zany ny zavatra misy zany. Be dia be nge no miteny an'izany voaviana na eno an'izany manao hoe misy dia fivavahana amin'izao fotoana izao dia mampisara-bady ny ataon'ny sasany. Mampisaraka fianakaviana fotsiny ny atao. Ka tsy izany nge no manao an'izany fa Kristy mihitsy ara no niteny an'izany. Tsy tonga hozy izy Jesosy hitondra fiadanana fa sabatra. Ny ray anohatra ny zanany. Ny zanaka anohatra ny ray aman-dreniny hozy izy. Ary inona? Ny fianakavianao ihany no fahavalinao hozy izy. Satria izy tsy manaiky le fahazavana, ianao manaiky le izy, dia tsy mety miaraka ireo dia toeriny ianao. Tenin' Jesosy zany jereo any amin'ny Matthieu 10 rehefa tsy mino anahy zany tsika fa zany ny zavatra voasoratra any. Efa niresahantsika lava teto zany zavatra zany. Dia ireo nefa le novonoina zany no ny tenin'Andriamanitra ireo ka ny fanahiny ny teo ambanin'ny altara nanohatra ny fotom-pampianaran'ny eglizy izy. Nanohatra zany izy ny fotom-pampianaran'ny eglizy. Nanohatra izy ny dogman'ny eglizy. Inona moa le dogma? Dia raisiko kely izy dia izy vérité indiscutable garantie par l'autorité compétente hozy izy. Zany hoe fahamarinana izay tsy azo dikevitra izay naorina izy io fahamarinana io, naorina le institution, le autorité compétente. Zany hoe le mpitondra ao zany no manamboatra fahamarinana hoe tia ny fahamarinana izay arahan'ity fiangonana ity. Tsy azo dikevitra izay fahamarinana zay. Incontestable le vérité amin'izay zavatra zay. Tsy azonao toerina izay fahamarinana zay. Ka izy io zany inona ny zavatra ao anatin'le dogma? Eo amin'ny resaka hoe lafiny ara-pinoana, lafiny ara-moraly, ary lafiny ihany koa ara-nofo zany na hoe ara-batana eo amin'ny fiainanao isan'andro iny. Eo le resaka hoe finoana ohatrany hoe finoana ny fivavahana amin'ny olona masina. Olona efa maty ireny dia lazaina hoe olona masina dia afaka mangatapitahiana amin'ireny ianao. Ny fiangonana no mametraka an'izay. Zay le dogma zany zay.
mivavaka amin'ny Maria ianao dogma apetraky ny eglizy zay fa tsy apetraky ny soratra masina. Mivavaka amin'ireny statut reny ianao de lazaina fa tsy onge nivavahana tsy io statut nivavahana fa fantatra fa Andriamanitra nivavahana fa elohan'io statut fotsiny ianao mivavaka elohan'le sary vongana zany. De eo le resaka hoe miconfesse koa zany ny toerin'reto mpanavao fivavahana reto. Hoe tsika nge tsy mila miconfesse zany tsony fa tsika rehefa mivavaka de zao eo anatrehan'Andriamanitra tsika mivavaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy de tonga any amin'Andriamanitra vavatsika fa tsy mbola mila pretra eo aloha mpanelanelana antsika amin'Andriamanitra satria tsy pretra tsony no mpanelanelana antsika fa rehefa maty Kristy de efa Kristy no manelanelana antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Zany ny toeran'ny mpanavao fivavahana. Zany anefa manino tsy ao anatin'ny dogman'ny eglizy zany fa ny dogman'ny eglizy de hoe mila miconfesse ianao raha te hahazo famelan-keloka zany raha nanota ianao. De eo ihany koa ho an'ireny olona maty reny hoe misy olona maty de anaovana anaovana de tsy haiko inona ny anaran'iny hoe karazana ohatrany hoe famitsoran-keloka farany zay ny ataon'le tonga le pretra zany de manao famitsoran-keloka farany izy mba hamelana ny elony mba ho any amin'ny fiainana mandrakizay ny fanahiny olona iny fa tsy ho any amin'ny fahaverezana zany. Dogma daholo zany rehetra zany. Amin'izao fotoana zao nefa raha miresaka tsika ny fiangonana protestanta de mametraka fanontaniana manaiky an'izany ve ny fiangonana protestanta amin'izao fotoana zao? Tsy manaiky an'izany izy, tsy miakoka amin'ny sary vongana ny fiangonana protestanta, tsy mivavaka amin'ny Maria ny fiangonana protestanta, tsy manao toko sapile ny fiangonana protestanta, tsy mikonfesy ny fiangonana protestanta. Satria mino izy fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy nahazo famonjena kanefa kosa de zao inona ny zavatra ataony? Ao anatin'ny ecumenisme izy miaraka amin'ny eglizy. Raha tsy mitovy ny zavatra ao anatiny, inona ny mampiaraka ao zany? De hoe Jesosy ve ny mampiaraka? Ahoana ozy izy miteny Soratra Masina efa nianarantsika teto izy io. Aza manao fifanekena aminy ozy izy. Mba tsy ombonanareo inona? Ho taminy tsy zany no miteny an'izany. Fa ny tenin'Andriamanitra no miteny an'izany. Korintianina 2:9 any amin'ny 4:10 any izy no miteny an'izay. Any izy no miteny an'izany zavatra zany. Tsy mamorona an'izany fa de zay tsy mety miaraka zany reo. De inona moa le resaka hoe fanekempinoana ty? Fanekempinoana nge de hoe miaraka ao e. Nefa zavatra le finoana raha tsy mitovy fa misy zavatra irahany zany zay tsy fantatra inona ny arahana io zany. Le resaka hoe penge ny arahana ao, resaka hoe fiadanana nge zay nge. De le tonga amin'le fitenenao hoe de ndao miaraka daholo tsika na bouddhiste na kristianina na tandala fomban-drazana io fa ny zavatra tadiavintsika nge le fiadanana de miaraka zany. De asa amin'ny alalan'ny inona ny arahana? Le fiadanana ny arahana fa tsy hoe Kristy ve ny anano tsy mety miaraka amin'itsy iny. De zavatra hafa ny arahana fa tsy Kristy, le fiadanana, le pe ny arahana amin'io zany. Toizantsika le lesona somary mivoaka kely tsika amin'iny zavatra iny. 10:10 inona ny zavatra resahana eto Apokalipsy 4:9. De ozy izy ary ny antso tamin'ny feo mahery izy zany hoe ireo zay vaovony zany no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana zay naozonina zay ny filazanan'i Jesosy io zany. De ahoana izy ary ny antso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe tompo masina sy marino mandra-pahoviana no tsy hitsaranao sy hamalinao ny rahanay amin'izay monina ambonin'ny tany. Mandra-pahoviana no tsy hitsaranao sy hamalinao ny rahanay amin'izay monina ambonin'ny tany. Ny zavatra angatahan'reto olonreto zany de zao hoe misento izy. Tompo, mandra-pahoviana no tsy hitsarahanao ny rahanay amin'reto monina ambonin'ny tany. Satria izay de natao inona? Izay de noenjehana. Izay de niroahana niala tany am-piangonana. Izay de noaratsiana. Izay de voaroaka tamin'ny asa rehefa nitandrina ny lalànao sy ny fahamarinanao. Raha mba niezaka ny verina zany ohatra ataontsika hoe miverina amin'le resaka hoe andro ny tompo efa ndresantsika teto le hoe sabata zany misy miverina.
tsy maintsy miasa sabotsy ianao de tsy afaka fa zany mivavaka voaroka amin'ny asa ianao mandra-pahovian'andriamanitra ny tsy hitsaranao ny raha anay am'izay monina ambon'ny tany nankahalainy izay nony izay matiny atsika izay tsisy trano nompetrahany izay nitarainy izy ireo teo anatren'andriamanitra ny zavatra misy nefa am'izao fotoana zao de zavatra misy de zao rehefa mitory ny fiangonana kristianina amin'ny ankapobeny no resahako eto de inona ny zavatra resahana indrindrandrindra moa amin'ny fiangonana evanjelika zay misy ihany koa zany de amin'ny fiangonana kristianina amin'ny ankapobeny resahako eto zany de zao hoe inona ny zavatra tena faritana rehefa mitory ny olona miresaka hoe ny azo fijalian'ny kristy no namonjena ny fahasoavan'i jesosy kristy ny fitiavan'andriamanitra zany ny tena resahana am'le fiangonana ny azo fijaliana ny fahasoavana zay niraisina tamin'izany azo fijaliana zany ary le fitiavan'andriamanitra de rehefa miresaka ny ao am-piangonana de modony resahana miteny malefaka rehefa mitory teny de amin'ny teny malefaka tsy mba misy teny mihitsy hoe rehefa misy tsy mety de zao ny zavatra resahana amin'ny teny malefaka foana ohatrany hoe angolangolaina foana zany le olona io ohatra lay tonga amin'ny fitenenana manao hoe sanatriny zany tsy mampitahan'le fiangonana hoe sanatriny zany tsy mampitahan'le hoe fiangonana miresaka hoe miresaka biby sanatriny zany fa ohatra fotsiny le izy hoe atao hoe misy alika zany io de tonga le alika mandeha eo aminao izy manao adalàna izy manakorotana anao izy mandoto-trano izy de hoy izy ianao mantsy an'le alika ataontsika hoe izy reny anarany ataontsika hoe fingo ny anarany zany misy alika zay taloha de zay ny fiantsony le bebe anayn'le alika zay hoe fingo satria mahihy zay izy de fingo hoe fingofingo kely izy de izy fingo dana moa mandeha any miala teo fingo de vao mainka fingo tsopakopaka kely eo de le rambony iny vao mainka akasokasony aminao zany fingo ndana vao mainka izy mamitsaka eo vao mainka izy manao ny ataona fa rehefa tezeranao ny entina miny mivoaka tonga de mipetraka iny lasa mitsoka matahotra anao iny satria mahazo kapoka eo iny lasa iny de ohatr'izay mihitsy ny fiangonana am'izao fotoana zao rehefa misy ny toriteny ao am-piangonana de modony tenenina teny malefaka tsisy fananarana zany tsony de ny olona ve andeha amin'ny fibebahana ve ny olona rehefa tsisy fananarana ao ataonao am'le fiangonana modo belles idées inona ny hevitra tsara hoe azo ampianarana an'le olona zany ohatra hoe zavatra mba mahafinaritra zay mihitsy zavatra mahafinaritra no zavatra resahana ka ny fivavahana am'izao fotoana zao de lasa ohatrany hoe resaka hoe aingam-panasy isany eo amin'le fiangonana sy ny amin'ny resaka hoe fahalalana intellectuellement firifiry ny paster mba mijery internet io mivoaka daholo zao ny tenen'ny ranona fahalalana teolojika ranoray de tena mahainga zao fa ny fon'le olona tsy mibebaka tsy resy lahatra zany hoe faly zany ny sainy hoe tena mahay rano fa nisy fiovana ve to am'le olona fahendrena fotsiny zany fahendren'olombelona zany no entinao am'le fiangonana vérité intellectuelle no menao ka raha vao vérité intellectuelle zany de zay le hoe fahendren'olombelona zay de rehefa zany ny zavatra misy eo am'le fiangonana zany satria zay foana ny tenena matetika misy de hoe fitiavana zany no miverina ka rehefa zay no resahanao lava eo de manao tsy tsaronao hoe inona moa ny tena nataon'ny Kristy ho any famonjena nataony ho any ny alako amin'ny faharatsiko sy ny tsy fahamiandrehako rehetra atongavako amin'ny fibebahana marina ary ny afatra no mena nyity fiangonana ty de zao manao hoe miambena aoreny tsara tandremo zay nyraisinao zay noenonao ka mibeba zany ny zavatra tokony hoentina atao amin'ity fiangonana ity tsy hoentinao zany zavatra izany ary rehefa tsy hoentinao zany zavatra zany de manino tsy tsaron'ny kristianina tsony manao hoe ny kristianina nge de zao natao ijaly
natao hisofrira hoe hanana souffrance satria zay zany ny toerana misy ny kristianina ary zay ny toerana ny ainan'reto olona resahana eto amin'ity apokalipsy toko fahenina ty zany fitarainan'izy ireo le izy tombo sy masina sy tsara indrindro mandra-pahoviana no hitsarahanao ny rahanay amin'ny mponina ambonin'ny tany satria nahoana izy ireo nijaly izy ireo no ny tenin'Andriamanitra nijaly izy ireo no ny filazanan'i Jesosy satria rehefa mitana ny fahamarinana sy mitoro ny fahamarinana ianao dia manao tsy maintsy enjehina ianareo dia azagaga ho Kristy raha ohatra enjehina sy aratsiana ianareo noho ny amin'ny anarako satria za efa nenjehina taloha anareo raha ianao zany kristianina ka ohatrany tsy mba matsiaro enjehina zany ianao ny amin'ny tenin'Andriamanitra tsy mba ohatra mijaly ianao amin'ny tenin'Andriamanitra dia mba mamaipitra fanontaniana tsy normal ny fiainanao amin'ny maha-kristianina anao misy zavatra tsy mety eo aminao fa rehefa manao marina tsy maintsy miatra fanoherana ianao zany tsy maintsy miatra an'izay fanoherana zay zany ianao fa ity fiangonana ity zany araka le resahantsika teo le ny zavatra misy dia zao ny kristianina amin'izao fotoana zao dia maninona matory ny kristianina amin'izao fotoana zao matory sondritory mieritreritra hoe efa milamina ity fiainan'ity fa to tsy mba voenjika indrindrandrindra moa amin'ny tany ohatrany hoe any amin'ny tany tena hoe feno toerana kristianina ohatrany hoe any États-Unis na ataontsika ohatrany hoe any Madagasikara amin'ny firenena zay manaiky ny fiangonana kristianina tsy milaza indray tsika any amin'ny kristianina hoe any amin'ny firenena silamo zany satria maro ny kristianina zay voenjika any amin'ny firenena silamo reny fa any amin'ny firenena zay manaiky ny fivavahana kristianina eken'ny fanjakana ny akabeazany dia zao sondritory ny kristianina sondritory za ireo izay ampahoriana noho ny tenin'Andriamanitra dia zao tsy mitovy fijery ireo amin'le olona zay matetika milaza manao hoe ny fitiavana ny zava-dehibe ny azo fijaliana ny zava-dehibe ireo zay miangolangola zany hoy ny fitenenana fa ireo zay tena nijaly no ny tenin'Andriamanitra dia inona ny zavatra ataony mandra-pahovian'Andriamanitra no hitsarahanao nahoana Andriamanitra no mijaly izahay kristianina zany hoe ny fisainan'ireo zany tsy mitovy amin'ny fisainan'ireto olona matory ireto milaza ny tena no kristianina fa nen'ireo dia zao hoe ovian'Andriamanitra no afahanao amin'ny fijaliana izahay kristianina ovianao no anafahanao amin'izay satria nijaly izy ireo no ny tenin'Andriamanitra nijaly izy noho ny filazanan'i Jesosy ary le fijaliana ireo zany dia fijalian'ilay novonoina ireo noho ny tenin'Andriamanitra averintsika kely fa zay ny zavatra tenenina eto andin'ny fasivy ary rehefa novahano izy andin'ny fafolo azafady ary niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe tombo sy masina sy marino mandra-pahoviana no hitsarahanao sy hamalinao ny rahanay amin'izay monina ambony tany ny rahanay zany hoe ireo zay novonoina zany no resahana eto mitaraina zany ny tany satria efa maty ireo olona reo mitaraina ireo oviana no hitsarahanao Andriamanitra ny rahanay il réclame justice dia jereo amin'ny fitsarana amin'izao fotoana zao be dia be ny fitsarana tsy marina any amin'ny tribonaly any fa zao kosany Andriamanitra tsy mba mpitsara tsy marina tahaka ny sasany zay mpitsara tsy marina za tsy miteny hoe ny mpitsara rehetra fa misy tena mpitsara tsy marina mihitsy eto amin'ity tany ity na firenena inona na firenena inona ka misy ny olona anaovan'inona anaovan'ny favoritisme hoe afahany madiodio na dia mpanota tahaka n'inona na dia criminel salamin'inona afahany madiodio misy manao ny marina dia tena gadraina vonoina fa reto tsy mba any mpitsaran'izao tontolo zao izy no mitaraina fa any amin'Andriamanitra izy any amin'ilay mpitsara marina izy no miantso manao hoe mandra-pahovian'Andriamanitra no hitsarahanao ny rahanay amin'ny mponina ambony tany dia izy moa ireo mponina ambony tany tenen'ireo fa reo le mpanohatra ny fahamarin'Andriamanitra sy le namono azy ireo resahana ireo zany ireo zay mankahala azy ireo dia
ireo antso ireo dia zao aiza ny efa nahinontsika n'io antso io tany amin'ny abela atsika dia efa nahinao n'io antso io i abela nge novonony satria nanao ny marina teo an'andriamanitra izy inona ny fanatitra nateriny nankasitrahana teo an'andriamanitra ny fanatitra zay nataony satria araka ny sitrapon'andriamanitra zany hoe nandeha araka ny tenin'andriamanitra zany abela dia novonona izy araka n'izay fandehanana izay ka io raha mitaraina eto io zany dia inona io raha mitaraina io nanomboka hatrany amin'ny rahany abela zany io hatrany amin'ry daniela zany io sy ny namany daniela ireo zay namany daniela le natao tao anatin'ny lafory mirehitra afo reny fanahan'ireny olona reny zay maty mandra-paovian'andriamanitra satria fa maty daholo reny amin'izao fotoana zao mandra-paovian'andriamanitra no hitsarahanao ny rahanay amponina ambony tany ny amin'ny nanaovana anay tamin'izay mbola velona nampijaliana tahaka an'izao zay natao an'izao zay natao an'izao zay ny rahan'ireo olona zay maty novonoana tamin'ny sabatra novonoana tamin'ny bête sauvage izy ny fitenenina ny bibidi teo anatin'ireny kanja filalovana reny nalefa ny liona namon'ny kristianina tamin'ny andron'ny Néron empereurany Roma zany ao ny vonoana natao azalamby ny kristianina anisany nanao an'izany moa ny apôstôly Paoly tamin'ny fiangonana voalohany namon'ny kristianina zay izy mbola tsy Paoly izy tamin'izany fa mbola Saoly ny anarany ao ny nofatsihana ihany koa tamin'ny hazo fijaliana lazay na raha fa ny apôstôly Petera dia nofatsihana tamin'ny hazo fijaliana araka ny tantara dia ny lohany natao ambany zany ny zavatra nisy novonoana araka ny tenin'andriamanitra faran'izay nyresantsika teto moa dia niresaka ny Antipasy maty martyra atsika nidorana velona tao anatin'ny omby vy varahana ny nandorana any Antipasy maty martyra zany ny zavatra nisy zany ny zavatra nisy anefa ny zavatra resahana eto dia zao inona no ilazany inona no ilazany ty tombo-kase ty zany le taratasy ato amin'ny tombo-kase mikasika ale famonoana ny reto kristianina reto inona no ilazany azy dia zao no ilazany azy 5 verenantsika vakina le izy dia zao ny teneny eo amin'ny 5 ary rehefa novahany ny tombo-kase 5 dia hitako teo ambanin'ny altara ny fanahany izay voavony no ny tenin'andriamanitra sy ny filazana any Jesosy dia amin'ny teny gasy ny ilazany azy dia ozy izy manao hoe hitako teo ambanin'ny altara ozy izy ny fanahany izay voavony no ny tenin'andriamanitra sy ny filazana izay no azoniny dia zao vakiko amin'ny teny frantsay izy mba hampazava le izy tsara amintsika dia zao ny teneny ato toko 9 dia ny 5 dia ahoana ozy izy quand il ouvrit le 5e sceau j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu amin'ny teny gasy izy dia lazany hoe fanahany izay novonoina no ny tenin'andriamanitra fa amin'ny teny frantsay izy dia hoe les âmes de ceux qui avaient été immolés zany hoe immolé zany raha vao mampiasa n'io terme hoe immolé io zany ianao dia ny miresaka fanatitra no resahana amin'io raha vao ao amin'ny soratra masina no ilazana an'io dia eto ihany koa izy miteny manao hoe taiza ireo fanahy ireo no ny antso ny taraina tamin'andriamanitra dia hoe teo ambanin'ny altara ozy izy veritsika tsara le izy teo 5 ary rehefa novany tombo-kase 5 dia hitako teo ambanin'ny altara ny fanahany izay voavono no ny tenin'andriamanitra hitako teo ambanin'ny altara ny fanahany izay voavono no ny tenin'andriamanitra ka rehefa eto zany le izy dia zao ampitahaina zany amin'ny fanatitra izay aterina ho an'andriamanitra teo amin'ny tempolo izany ity famonoana ny kristianina tamin'ny andro ny fanavaozana ara-pivavahana sy ny famonoana ny kristianina sy ny famonoana ny sisa rehetra tany amin'ny testamenta taloha rehetra tany ihany koa dia ampitahaina izy ireo zany amin'ny fanatitra izay atao sorona eo anatrehan'andriamanitra dia io fanatitra io antsoina hoe holocauste io zay ny antsoina ny fanatitra io ny sorona izay aterina eo anatrehan'andriamanitra dia antsoina hoe holocauste ny ilazana anazy dia rehefa vonoana le biby atao fanatitra dia aiza izy novonoana eo ambonin'ny altara ny biby satria biby no aterina ao an'andriamanitra
rehefa manao fanatitra an'Andriamanitra zany hoe rehefa manao holocauste zany no inona moa ny nanaovana le holocauste dia zao ianao no manota eo anatrehan'Andriamanitra tokony ianao zany no faty dia mitondra biby ianao atao fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra ka rehefa alatsaka ny rahan'iny biby iny dia iny biby iny ny rahan'iny biby iny no misolo vonanao satria ianao no tokony ho faty dia le biby indray no lalatsa-drà dia voavela zany ny heliko amin'ny alalan'iny biby iny biby iny anefa tandindony ny amin'ny Kristy izay ho avy ka rehefa maty Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia ny rahan'i Kristy no manino no entina manadio sy manafaka antsika amin'ny fahotantsika zany hoe Kristy no ny solovonantsika zany Kristy nitondra ny fahotantsika sy ny tsy famarina rehetra famarinantsika rehetra dia tahak'izay mihitsy ny zavatra nisy teo amin'ny tempoly ny biby zany no nitondra ny fahotan'ny zanak'Israely ary ny rahan'iny biby nalatsaka iny ny rahantsika ny tokony nalatsaka satria nanototsika dia ny rahan'le biby nalatsaka ny solovonantsika zany dia eto le anehoana zany an'le izy arak'ilay teneniny teo eo amin'le 5 manao hoe ary rehefa novany tomboka sy efadimy dia hitako teo ambanin'ny altara ny fanahin'izay voavono no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an' Jesosy teo ambanin'ny altara ozy izy eo ambonin'ny altara no hamonoana ny biby atao fanatitra eo amin'ny hôtely ary ny rahan'iny biby iny dia alatsaka eo ambanin'ny altara ny rahan'iny biby iny zany hoe ahoana ny filazany azy teo hoe atopy zany rehefa arainao zany raha iny dia atoponao ambanin'ny altara ny rahan'iny biby iny zany ka le raha io zany io le zavatra teneniny teo manao hoe hitako teo ambanin'ny altara ny fanahin'izay voavono no ny tenin'Andriamanitra le raha no teneniny le rahan'le olona no teneniny amin'io satria ianao raha vao miresaka raha ao anatin'ny soratra masina dia fanahy no resahana amin'izay dia jerentsika hitako teo ambanin'ny altara ny fanahin'izay novonoana no ny tenin'Andriamanitra satria ny rahan'izy ireo no nalatsaka teo ambanin'ny altara dia jerentsika kely anga ty amin'ny Levitikos fa zay ny tenenany azy Levitikos 4 mba hahafantarantsika le izy tsara Levitikos 4 ahitantsika le izy tsara hoe raha manota zany ny zanak'Israely na ny mpisorona ihany koa manota zany hoe mitovy zany ny fanatitra zay aterina na mpisorona io na ny zanak'Israely no manota dia zao ny zavatra teneniny ato vakitsika ny andininy fahatelo sy ny faefatra aloha ny vakitsika zany dia ino ny zavatra teneniny ato raha ny mpisorona voaositra no manota tahaka ny zanak'Israely ihany koa raha manota zany satria mitovy ihany io rehefa manota mitovy daholo fa tsy hoe rehefa mpisorona dia hafa fa eto moa mpisorona roesahany fa mitovy ihany le fanatitra terina zany raha ny mpisorona voaositra no manota ka mahameloka ny olona dia aoka natitra vatsolombola tsy misy kilema izy noho ny fahotana izay nataony dia fanatitra no ny ota ho an'i Jehova ary hitondra ny vatsolombola eo anolohan'ny varavaran'ny lanitran'ilay fionana izy ho eo anatrehan'i Jehova ary ametraka ny tanany amin'ny lohan'ny vatsolombola izy ka amono azy eo anatrehan'i Jehova vonoina zany le fanatitra dia inona zavatra teneniny eo andininy fahafito dia zao ny teneniny eo amin'ny andininy fahafito ary ho tentenany azafady ary ho tentenany mpisorona raha ny tandroky ny altara zany hoe afafiny eo amin'ny tandroky ny altara zany le misy raha afafiny io averiko tsara izy ary ho tenten'ny mpisorona raha ny tandroky ny altara fandoroana didika azo manitra eo anatrehan'i Jehova izay ao amin'ny tranon'ilay fionana ary ny raha sisa rehetra avy eo amin'ny vato-trombolay dia ahidiny eo ambodin'ny altara fandoroana ny fanatitra dorana le raha iny ahoana ozy izy le raha averiko le izy teo tsy hitako tsara indray le izy teo ary ny raha sisa rehetra avy eo amin'ny vato-trombolay dia ahidiny eo ambodin'ny altara fandoroana ny fanatitra dorana izay eo anolohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana zany hoe afafy eo zany ny raha iny eo ambanin'ny altara afafy eo ambanin'ny altara iny dia io le rahan'le olona io no mitaraina eo anatrehan'Andriamanitra io le rahan'le olona io no mitaraina eo anatrehan'Andriamanitra dia io nge le nitenentsika teo raha mijerisika any amin'ny testamenta taloha arak'ilay nitenena teo hoe le raha io dia io le raha vao miresaka zany ato hoe ny fanahin'ny olona voavono mitaraina ozy izy eo anatrehan'Andriamanitra eo ambanin'ny altara dia le rahan'ny olona nafafy teo io resahana io satria ny raha dia iny fanahy no resahana raha vao miresaka an'izay atao amin'ny soratra masina dia jereo fa any amin'ny Genesis tsika mahita an'izay
jereo tsara nge zavatra teneno Genesis io rehefa maty Abela dia inona ny zavatra nitranga. Genesis toko faefatra dia ny 110. Rehefa nivonoany Kaina i Abela dia izao no tenin'Andriamanitra any Kaina 110. Ary hoy izy, inona no nataonao? Ny feon'ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany ozy izy. Ny feon'ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany. Io zany mitovy mihitsy amin'ilay zavatra hitantsika ry amin'ny toko 4 amin'ny Apokalipsy. Ny feon'ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany, satria novononao izy. Mitaraina zany, taraina iny mireklame justice. Mitady fitsarana marina izy, hoe nahoana novonona. Zay ilay fitarainan'ny Abela eto zany. Ohatra n'ilay fitarainana any amin'ny bokin'ny Apokalipsy io. Fa any amin'ny Apokalipsy teny hoe ny fanahany vovony, fa eto izy dia teny hoe ny rany mitaraina amiko avy amin'ny tany ho Jehova. Dia aty amin'ny Leviticus izy dia inona ny zavatra resahany? Raha vao miresaka fanahy ianao dia rano resahany amin'izay. Inona moa ilay fanahy resahany hoe âme zany izy amin'ny teny frantsay. Rehefa miresaka fanahy zany ianao na âme zany dia rano razany amin'izay. Ka ny fanahiny iny, ny fanahy no maha-olona hoy ny fitenenana. Ary ny rà ihany koa manino? Ny rà, le sang c'est la vie. Rehefa ao aminao zany rano dia velona zany ianao. Dia jerentsika aty amin'ny Leviticus toko 7. Inona ny zavatra resahany eto miresaka an'iny? Leviticus toko 7 dia vakitsika ny 112. Tsy maninona mihitsy vakitsika iray manontolo ny 112. Dia hoy izy, fa ny hainy nofo dia amin'ny rà. Rehefa jereo tsara rehefa halatsa-drà ny biby anankiray dia maty iny satria afaka le raha atao aminy, na hoe afaka ny fanahany zany. Dia hoy izy, fa ny hainy nofo dia amin'ny rà. Ary nomeko anareo izany atao ambonin'ny alitara anaovana fanavotana ho an'ny ainareo, fa ny rà no manao fanavotana satria aina izy. Ny rà no anaovana fanavotana satria aina izy. Dia ahoana ozy izy eo amin'ny 140 tapany voalohany? Fa amin'ny hainy nofo rehetra dia ny rany no ainy. Fa amin'ny hainy nofo rehetra dia ny rany no ainy. Vao miresaka rà ianao dia ny fanahy ianao, rehefa esorina aminao ny rano dia maty ianao. Io zany le lazaina. Dia izay no mahatonga antsika ihany koa, zavatra anankiray entre parenthèse ty zavatra resahako ty, anaty farany sosona. Izay no mahatonga antsika ihany koa hoe raha ny soratra masina zany no jerena. Io tsy resaka hoe fitenenana ho an'izay mihinana na tsy mihinana. Betsaka ny mihinana an'izany, mihinana rà zany. Le hoe ohatra zao hoe saucisse boudin ireny, na le avy mamono akoho iny dia atao anaty asiety eo le izy dia mivaingana le rà dia hohanina le rà iny endasina. Fa ny rahana biby zany tsy azo hohanina ny Baiboly, zany lazain'ny Baiboly, satria nahoana? Mihinana ny ain'le biby zany ianao raha vao mihinana rà. Dia jereo fa zay ny tohizany io nge. Vakitsika le andininy verenantsika ny 112 dia tohizantsika le izy. Vakitsika manomboka amin'ny 112 sy ny 12 dia zao ny teneniny eo. Fa ny hainy nofo dia amin'ny rà, ary nomeko anareo izany atao ambony alitara anaovana ary nomeko anareo izany atao ambony alitara hanao fanavotana ho an'ny ainareo, fa ny rà no manao fanavotana satria aina izy. Koa izany no ilazako tamin'ny zanak'Israely hoe aza misy mihinan-drà na ianareo na ny vahiny eo aminareo, na iza amin'ny zanak'Israely na amin'ny vahiny eo aminy, no mihaza ka mahazo biby na vorona izay fihinana dia ahidiny amin'ny tany ny rany ka hototofana, fa ny amin'ny nofo rehetra dia ny rany no ainy. Koa izany no ilazako tamin'ny zanak'Israely hoe aza mihinana ny rany nofo, fa ny rany no ainy nofo rehetra, ka izay rehetra mihinana azy dia ringana. Ny rany ny ainy nofo zany hoe ianao zany raha mihinana ny ran'le biby dia mihinana ny ain'le biby zany ianao, mihinana raisinao zany, hohaninao zany fanahin'le biby, fa ahidina amin'ny tany iny. Dia miala tsiny amin'le fitenenana, fa sao dia mba io raha mahatonga le olona ohatra misy olona lasa ohatra ny sanatriny zany, sao dia hoe lazainareo fa zany rehefa misy olona ohatra ny tena rombodromotra lava.
masisika be reny tsy fantatra mety sao dia mba vamyzany koa zany tsy fantatra fa tsy natao hinana an'izay zany tsika tsy raharan'andriamanitra zay raha ny tenin'andriamanitra no dia ny olazaina après moa ny asakasaka reo iny kozy nareo ay sosisy boudin ty ve dia ho ataoko amin'izany dia raha te hina ianao dia mahazo tomana moa zany fihinany azo atao fa ny fanahy zany a dia ny rany fanahy ka iny ahidina amin'ny tany iny zany rehefa ohatra hoe mamomy biby ianao dia ahidina amin'ny tany iny ka le rahan'le olona ty zany na ny fanahin'le olona no mitaraina eo ambanin'ny alitara manao hoe mandra-pahovian'andriamanitra no hitsaranao ny rahanay ho an'izay monina aty ambonin'ny tany dia ahoana ozy izy andriamanitra ahoana ozy izy andriamanitra iamarana antsika le izy eo amin'ny 1:20 dia mandra-pahoviana ary zany marana antsika azy 1:20 dia zao ny teneny eo amin'ny 1:20 manao hoe ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra ary nasaina ny ala sasatra kely aloha izy mandra-patapitry ny mpanompo namany sy ny rahalainy izay efa hovonoana tahaka azy raha nitaraina zany izy teto dia tsy tonga dia izy andriamanitra hoe petrahanao fa tonga dia ho tsaraiko reo fa tsy izay nataon'andriamanitra fa inona zavatra nataon'andriamanitra nomen'andriamanitra akanjo fotsy lava izy ireo io le fitafianan'ny fahamarinana io le hitantsika tary amin'ny toko fahatelo any koa mikasika leo izy zay maharesy dia nomena fitafiana fotsy dia nomena akanjo fotsy lava izy reto dia ahoana ozy izy ary nasaina ny ala sasatra kely aloha izy mandra-patapitry ny mpanompo namana sy ny rahalainy izay hovonoana tahaka azy ihany koa zany hoe nasaina ny ala sasatra zany izy nomen'andriamanitra toerana hipetrahana zany izy isasarany aloha zany hoe mbola tsy nomena azy ny fanekena zay efa omenany ny kristianina rehetra zany sy ho an'izay sisa rehetra le teny fikasana zany mbola tsy nomena fa nasaina ny ala sasatra izy ireo aloha inona moa ny teny fikasana dia hoe le fiainana mandrakizay io zany satria mbola tsy nomena ny fiainana mandrakizay satria izay mihitsy ny lazaina any amin'ny hebreo any manao hoe ireo zay maty dia mbola tsy nahazo izany teny fikasana izany mandra-pafenin'izy rehetra dia eto ihany koa zany dia nytenena nasaina ny ala sasatra kely reo misy toerana zany ametrahan'andriamanitra azy miala sasatra izy manana ny fitafiana fotsy io izy dia inona na tonga azy hoe miala sasatra kely aloha satria mbola tsy feno ny hisanareo izay ny isan'ireo olona izay hovonoana tahaka anareo ihany koa ny namanareo ny sakaizanareo rehefa feno zany io dia maninona dia izay vao tonga le fitsarana izany efa feno izay vao tonga le fitsarana ary nasaina ny ala sasatra kely aloha izy mandra-patapitry ny mpanompo namany sy ny rahalahiny izay hovonoana tahaka azy ihany koa zany hoe mbola maro zany ny kristianina koa izay hovonoana tiariny mbola maro no enjena mbola maro no ampahoriana no ny tenin'andriamanitra sy ny filazana any Jesosy ka mandra-pahafelon'izay satria andriamanitra no mandahatra naniorana ny fotoana anaovany ny fitsarana mandra-patateraka an'izay zavatra zay dia miala sasatra kely aloha nareo zany miala sasatra kely ianareo aloha zany fa aloha ajantsika aloha ny lesona iny amin'ny teny ity fa toizantsika le izy amin'ny heriny faranantsika amin'ny heriny satria mandeha ny fotoana lasa lava loatra indray vavakintsika Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao sy midery anao ry manome voninahitra anao misaotra raha afaka niara nianatra indray zay sy nandinika ny teninao tamin'ity anio ity tsy tamin'ny herina ny tanjaka fa tamin'ny fanahinao rery ihany Andriamanitra ka dia misaotra tompony amin'izay vitanay teo anatrehanao dia oka ny fanahinao ampitoetra ny teninao ao anatinay tsirairay avy ary eo karaha izay teny nomenao anay dia aoka tsy ho samborin'ny satana zany fa ianao ampitsimiko izany eo anatinay tsirairay avy dia raha namandrak'izay ny anaranao raha io ny anaran'i Jesosy nandratanay izany vavaka izany eto anatrehanao alleloia amen dia misaotra antsika ny heno fampianarana tamin'ity an'ity manao fotoana antsika indray manaraka tahiny tompo daholo baibai daholo